sy ny fafanao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Aterinay ho anao ny voninahitra ny fankasitrahana mandrakizay fa mendrika ho anao zany. Eto zahay miandrandra anao eto amin'ity toerana ity. Ary tonga eto zahay miaraka amin'ny etaeta lalina indray te hahitanao sy hifandray aminao. Matsiaro zahay Jesosy fa tena ny fiainanay mihitsy tsy mety raha vao tsy miaraka aminao. Ary amin'ity marain'ity zay tonga eto amin'izao fitoeran'izao indray. Te andreanao, te hahitanao, te andray ireo taridalana rehetra avy aminao. Satria tsaroanay dia zao tantaran'ny olona rehetra atao anaty baiboly. Taridalana avy aminao daholo ny natafavoaka azy. Ary ty herinandro ty Jesosy herinandro tsy tiana iampitsorana zany ny fiarahana aminao. Herinandro Jesosy tena tsy tiana hiditra ao amin'ny fahavarobarianana fa tena hifatohanay aminao. Hifatohanay aminao sy ny fihevinao sahady. Misaotra any amin'ity marain'ity. Tonga eto izay hifandray aminao. Manatrehanay ary mitarihanay amin'izao ora sy fotoana izao. Mitenena aminay manambara ny sitraponao aminay. Fanamasonao ianao le eto amin'izao ora sy fotoana izao. Hoy voalaza ny teninao hoe iza malala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahiny ihany. Androany anefa ianao fanamasina ao anatinay. Reveleo ao anatinay koa androany izay rehetra ao am-pon'Andriamanitra ray. Hamantaranay ny sitraponao. Misaotra ray makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianao. Miarabantsika amin'ity latsinainy maraina ity miaona eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Tiako milaza aminao fa sarobidy be ty fotoana ity. Amen. Sarobidy be ny fotoana tongavanao eto. Satria izao mahasarobidy azy. Indray andro Jesosy nanao ohatra tantara zay. Dia ozy izy Jesosy nanao tantara hoe nisy lehilahy anankiray ozy izy nahavokatra be ny taniny zany lehilahy zany. Ary rehefa mahavokatra be ozy izy ny tany dia nanangona izy. Dia rehefa nanangona izy dia zao ny nataony tamin'indray andro. Inona re nataoko fa be dia be mivokatra misy ato amiko. Dia zao ny dia ho ataoko ozy dia hanamboatra fitoeram-bary lehibebe kokoa dia ho angomiko daholo ny vokatra rehetra dia hitsahatra amin'izay aho ozy izy rehefa avy eo. Dia ozy izy voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy fantany anefa tamin'iny alina iny ozy izy dia zao nalaina tamin'ny aina. Dia ho aniza ny arena be izay nangoninao. Dia hoy ny tenin' Jesosy ao amin'ny farany amin'io tenin'Andriamanitra io. Ao amin'ny Luka 12 misy izany tenin'Andriamanitra izany. Ny 9:20. Fa tsy mba toy izany kosa ozy izy. Ny olona izay tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Amen. Zay ny raisintsika androany. Zay mahatonga hiteny hoe sarobidy be reto ny fotoana eto satria zao ny atao hoe fotoana amin'ny fanangonan-karena. Alleloia. Ozy izy Jesosy tsy mba toy izany ny olona izay tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ny dikany hoe tsy manan-karena zany manino? Mahantra. Dia raha mitenitsika hoe mahantra amin'izao vanim-potoana izao dia inona? Olona mpangataka eny an-dalana zay fahafantarantsika azy. Fa hoarin'Andriamanitra tahaka ny mpangataka. Ny olona anankiray tsy mba misaina ny aren'ny lanitra. Zay mahatonga hiteny hoe sarobidy ny fotoana tahaka izao satria ianao manokana fotoana hifandraisana amin'Andriamanitra, andrenesana, andraisana ireo are-panavy amin'Andriamanitra. Izao zany ny atao hoe fotoana ny fanangonan-karena. Alleloia. Ny olona anankiray rehefa mahantra dia mangataka dia inona ny ataony? Tsy manana eritreretina afa-tsy ny angataka izy mba mivola. Dia ohatr'izay koa ilay saran'ilay Kristianina mahantra isaky mivavaka. Tsy manana eritreretina afa-tsy mangataka. Dia vao miloaka ny vavaka dia mangataka amin'Andriamanitra. Kristianina mahantra tsy manan-karena ny amin'Andriamanitra fa tsy ianao zany. Fa zay mahatonga antsika mihazakazaka eto mitady an'Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao. Ozy izy voalazan'i Paoly apôstôly. Korinthiana voalohany 15:19. Korinthiana voalohany 15:19. Dia ozy izy voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Zay le Kristianina mahantra mpangataka. Tsy manana eritreretina afa-tsy isaky ny tonga dia mangataka amin'Andriamanitra hoe omeo. Dia ozy izy hoe mahantra indrindra ianao raha vao izany ny vavaka ataonao. Ozy izy Paoly apôstôly. Korinthiana 2:20.
Koritianina 2:9 ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary mitandrina izahay mba tsisy hanometsiny anay amin'izao arena be angonina izao. Zay mahatonga miteny fotoana mifanangonankarena zao. Ary Paoly apôstôly tena sany teny an'izany mihitsy izay olona manan-karena ny amin'Andriamanitra. Zany ianao zany. Amen. Androany ndaontsika hifantoka misimisy kokoa amin'Andriamanitra indray androany. Ninona zavatra omen'Andriamanitra androany dia raiso tena ho arena ho anao zany. Amen. Ndao hiditra amin'ny vetin'ny mesazy ary tsika androany. Daniel 2:10 ka ny 2:3. Daniel 2:10 ny 2:3. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay mivadika ny fanekena dia ambosiny amin'ny fandroboana. Fa ny olona izay mahalala an'Andriamanitra kosa dia hifikitra amin'izany ka ankatoa azy. Ary izay endreo amin'ny olona dia ampianatra ny maro, nefa ho lavon'ny sabatra sy ny lelafo sy ny famabona ary ny fandrobana elaela ihany izy. Amen. Kristianina mijoro mamaha ny olona ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Zany zasianao zany. Maninona no miteny hoe mamaha ny olona ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Sekoly Famahana olana androany. Tsy le problème mpahazo azy sy ny mpahazo anao mivahana androany. Amen. Fa ny problème na fifandraisana amin'Andriamanitra. Satria hatramin'ny namoronan'Andriamanitra zao tontolo zao dia hatramin'ny namoronana ny Adama sy Eva dia io olana ara-pifandraisana io tena olana fototra teto amin'izao tontolo zao. Satria le fifandraisana tena napetrak'Andriamanitra hoe tiany tena fototra. Fifandraisako amin'ny olona iny mihitsy ny rava. Dia iny ny simba. Dia androany araka tenin'Andriamanitra tao amin'ny Daniel teo dia zao. Ozy izy le tenin'Andriamanitra hoe izay mahalala an'Andriamanitra kosa dia hifikitra amin'izany ka ankatoa azy. Amen. Zany zasenao androany tonga eto. Amen. Misy fijoroana anankiray andrasan'Andriamanitra amintsika. Fijoroana tsy miovaova, tsy mivadibadika ninona zavatra miseho. Raha tena vakintsika io boky Daniel io dia ny zavatra amparany io ao tahaka an'ilay hoe faminaninany hoe ny amin'ny andro ny fahoriana lehibe dia izy fampahoriana ny olona eto ambonin'ny tany. Dia na ohatry ny ahoana nefa ozy izy endrika io fampahoriana io, ny olona izay mahalala an'Andriamanitra mijoro hatramin'ny farany. Zany ny olona tonga eto androany. Ary hitehako izay olona izay ho an'i Jesosy. Satria olona tsy mivadika amin'ny zavatra rehetra hijoroany ho an'Andriamanitra. Finoana tahaka an'izany no andrasan'Andriamanitra ary havana amin'izao vanim-potoana izao. Finoana tena fijoroana tsy conditionné ny zava-misy. Tsy hoe rehefa mafimafy ny fijoroana dia tsy tafajoro ianao an'Andriamanitra. Fa ninona zavatra miseho ianao le mijoro foana amin'ny fotoana rehetra. Pasainao any ety. Haitsika tsara ny tantara zany atao hoe Daniel zany. Fa ny fijoroany tena ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany ary tsy mivadika ninona zavatra mitranga sy miseho. Mbola tamin'ny fahatongavany voalohany tany Babilôna ho babo dia efa testa nahazo azy vao tonga taloha tany. Ary izay no tiako hisarihana ny saintsika izao. Ny zavatra rehetra hitondran'Andriamanitra sy hitondran'Andriamanitra asianao dia testa daholo io. Ninona promotion men'Andriamanitra anao dia testa io hijerenanao. Dia jereo ny zavatra nitranga tamin'ny Daniel vao tonga tany Egypta ary zareo dia navahana tamin'ny babo rehetrarehetra. Dia hoe reto hitan'ilay mpanjaka hoe ohatran'ny olona intelligent dia natokana. Dia nentin'ny mpanjaka tao anatin'ny lapy ireo, nentin'ny Nebokadnezara. Dia zao mibaiko hoe reo ampianarin'ny culture-ny Kaldéanina. Dia rehefa nentina tao ry zareo dia natokana. Dia ny sakafo nohanina izay sakafon'ny mpanjaka. Azonao hoe zany? Sakafo fihinan'ny mpanjaka nohanin'ireo. Dia zay no ordre hoe tsy maintsy mihinana ny sakafo mpanjaka ireo. Promotion zany. Ary tena raha ny fijery azy zany dia zao.
Niala avy any Jerosalema zareo entina ho babo. Zay ny angany tany. Nefa rehefa tonga tany amin'ilay tany fahababoana, nahazo promotion izy sady tonga dia mipetraka ao amin'ny palais, mihinana sakafo mpanjaka. Za miteny aminao fa raha olona ratsiratsy fijoroana zany, dia ozy izy hoe zay babo amin'ny babo, fa zay aloha tafita aty. Dia inona ny tenin'ny mpanjaka? Tsy maintsy mihinana ny sakafo mpanjaka ireo. Dia ozy izy Daniel sy ny namany ozy izy nijoro, fady aminay mihinana sakafonareo. Tsy mahazo mihinana an'io zay, fa zay tsy hihinana. Fa zao, reto plat omenanay. Dia dao anatin'ny 10 jours tsika anao Paris. Dia zay ray matavy amin'ireo. Azonao ve ilay izy? Le fijoroana zany tena fijoroana ho an'Andriamanitra. Tia sitrapon'Andriamanitra. Dia tia hijoroako ty fa tsy mivadika amin'io zany aho. Zay mahatonga hiteny hoe tena zany fijoroana zany reto ny andrasan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Matetika ny indraindray rehefa tongatsika ohatra hoe ao anatiny ianao le fanaona be, tsy mahita asa atao iny, tonga ny asa dia any amin'le asa hidiranao amin'izay, tsy maintsy misy manome kely eo zay ianao vao tafiditra. Dia inona zavatra mitranga? Indraindray ianao rehefa mieritreritra hoe tena tia kosa raha efa valim-bavaka ty asa ty. Dia tafaroboka ianao miditra any amin'le zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa ny fijoroanao ny andrasan'Andriamanitra amin'io fotoana io. Ny fijoroana ny andrasan'Andriamanitra amin'io fotoana io. Nafinaritra le ohatra kely teo pastor. Le hoe ilaina ny rivotra. Tsy haiko izay mahatadidy. Nisy fotoana nisy thème anankiray zay eto mpanompon'Andriamanitra teto. Dia zao le titre an'le izy hoe avelao hitsoka ny rivotra. Tsy haiko izay mahatadidy an'izany. Zaho mahatadidy satria ny anahy kaheko hatramin'ny 2009 vao tahiry daholo. Dia verina matetika mamaky mijery. Fa le inona no entin'le rivotra? Ozy izy hoe io rivotra io rehefa mitsoka dia rivotra nitondra an'le papelika avy any anaty ranomasina ozy izy mivoaka dia nakeny amin'ny zanak'Israely. Ilaina le rivotra satria inona ampiasain'Andriamanitra nitondra le fitahiana ho an-dry zareo. Indraindray ianao ohatra mieritreritra zany hoe ohatra ny tena vao misy rivotra dia tonga ny tafiotra dia miletika ato. Fa ilaina io. Indraindray io le épreuve io ilaina mihitsy io amin'ny fijoroana. Ary zay no nampijoro an'i Daniel hatramin'ny farany. Hoe tena zay indray mijoro hatramin'ny farany. Fa tena tsy mivadika amin'Andriamanitra zany. Inona ny zavatra nitranga? Vao nahita azy fotsiny Nebokadnezara mpanjaka. Dia teo izy dia tonga dia nanendry an-dry zareo hoe reto efa da reto. Atokany fa reto natao lohany amin'ny omby asy rehetra eto amin'ny tanin'ny Babilôna. Satria naninona? Nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ry zareo nieritseritra hoe tena le natongava ny tany dia izay le teneniko hoe tena tsy maintsy mihinana an'ity dia tsy maintsy zao ny règle napetraka le mpanjaka fa zao ny napetrany. Zay koa manana ny règle ny Andriamanitra. Dia io ny tsy maintsy akatoavinay. Zay le fijoroana zay no andrasan'Andriamanitra ozy amintsika amin'izao fotoana izao. Ary zay mihitsy le izy hoe tena indraindray ozy misy rehefa tonga ny fotoana sarotra dia eo tsika mieritreritra amin'le fijoroana ohatra ny hoe tsy tafajoro. Hoe tena miandry ianao hoe tena inona ny zavatra tena hitranga, inona ny iseho, ahoana ny fomba fahako mijoro. Fa zao io ny testa hitananao. Tsy amin'le fotoana le hoe hitahian'Andriamanitra iny vao tena hijoro ianao. Fa amin'le fotoana mihitsy le andalovanao fotoan-tsarotra. Iny ny andrasan'Andriamanitra antsika hijoro iny. Jereo tsara fa matetika ny antsika rehefa le fotoana le tahian'Andriamanitra iny, inona zavatra mitranga? Mirehitra be finoanao, faly ianao, misaotra ianao, mekohaka ianao maninona. Fa indraindray antsika rehefa tena ao amin'le fotoana sarotra, inona zavatra mitranga? Eo voararaka ny finoantsika. Nefa ozy ihany andrasan'Andriamanitra amintsika fotoana fijoroana amin'ny fotoana rehetra. Jerenareo ne? Tamin'ny fotoanany ohatra haitsika tsara ny tantaran'ny Maria, le nanositra diloilo ny tongotry Jesosy, dia avy eo mifafany tamin'ny lohany ozy izy. Dia tena teo izy tonga dia tena ozy izy hoe tompoko sy Andriamanitra ianao. Fa maty Jesosy, mbola lasa izy niazakazaka tany amin'ny fasana ihany. Dia rehefa tonga teo izy dia inona ny nataony? Nahita n'ilay
anjelony joro teo izy dia ozy izy hoe tompoko sy Andriamanitra namaty azy Jesosy taminy mbola Andriamanitra foana izy. Zay le atao hoe fijoroana andrasan'Andriamanitra amintsika. Ary io fijoroany Daniel io natonga azy niavaka. Nahita promotion foana tany amin'ny tany Babilôna. Jereo ny tantarany rehetrarehetra ne fa tena aitsika tsara hoe tamin'izy. Jerenareo tsara fa maly nandinika an'ity dia gaga. Ozy izy ten'Andriamanitra le tamin'ny Daniel ho ampidirina tao andavaky ny liona. Tamin'izany ozy izy Darius mpanjaka dia nanana programa hoe ho asandratra Daniel ho isan'ny ambony indrindra teo amin'ny fitondrana. Zany iny izy promotion goavana ny andry azy fa teo ampototry promotion dia nitady daholo manodidina an'ilay mpanjaka hoe dao finganiny io. Fa ahoana io ny lasa olohany eto amin'ny tany Babilôna dia nitady ny hevitra rehetra zareo tany andavaky ny liona ny nefarana. Azonao an-tsaina ve zany? Promotion ny andry ianao no lehibe eo amin'ilay fitondrana nefa ny andavaky ny liona ny nefarana. Raha olona tsy mijoro zany amin'ny sitrapon'Andriamanitra tena teneniko aminareo fa inona ny nataony? Aleko mahazo an'ilay promotion toy izay ho any andavaky ny liona. Ho any amin'ny palais nefa matsiary le ten'Andriamanitra le ataon'ny Mosesy hoe zay tsy handeha rehefa tsy handeha ianao fa ataona inona tany Kanana tsisy ianao. Fa ozy izy Daniel aleko lavaky ny liona. Misy an'Andriamanitra toy izay seza fiandrianana ery tsisy. Joro izy hatramin'ny farany. Dia inona ozy izy nataony Daniel? Maraina atoandro hariva tsy niova teo amin'ilay plasy nahitan'Andriamanitra azy izy fa eo izy mivavaka. Tena vainy ny varavarakely nataony hitan'ny olona rehetra tany Babilôna hoe za mivavaka amin'ny Andriamanitra. Fijoroany zany. Zany fijoroany zany ninona zavatra mitranga. Tonga dia ozy izy fotsiny Daniel aleko maty any andavaky ny liona miaraka amin'Andriamanitra toy izay petraka ery amin'ny palais. Zany fijoroany zany no andrasan'Andriamanitra amintsika ozy amin'izao vanim-potoana izao. Ary eto ny tiako milaza amintsika hoe Andriamanitra io kay sary-piaro amin'ny fijoroantsika. Tsy tian'Andriamanitra izany mihitsy misy fifampiraharahana eo amin'ny fiarahana aminy, compromis. Tsy tian'Andriamanitra izany fa nen'Andriamanitra rehefa mijoro dia mijoro. Jereo tsara fa tsy nisy ady varotra mihitsy nataon'ny Daniel. Tsisy compromis mihitsy nataon'ny Daniel. Rehefa ozy izy hoe tena tia sakafo hoaninareo zay tsy hinana. Tonga dia fijoroany. Tsy mifampiraharaha izy hoe aloha jereny reto sakafo reto dia inona ny fady inona ny tsy fady. Dia hoanina zay tsy fady fa zay fady tsy hoanina. Tsisy fifampirarahana fa tonga dia non zay tsy hinana. Ndraindray ny antsika reto isan'andro misy offre ohatra izany isan'andro. Omeny devoly ny offre rehetrarehetra tia hohany. Fa eo ianao tsy maintsy mahay manavaka non tia tsy araka sitrapon'Andriamanitra tsy miditra amin'ity. Ao amin'Andriamanitra tsisy mihitsy ao vocabulaire-n'Andriamanitra ny atao hoe compromission, fifampirarahana. Ary tena tsy mi-existe zany. Fa zay mahatonga tenin'Andriamanitra miteny hoe aoka amin'ny fiteninao eny na tsisy ny eo anelanelany. Fa ny fijoronao zany tsy maintsy zay. Ary zay ny ataony any amin'ny teniny any bokin'ny Apocalypse hoe aleko ianao mangatsiaka na mafana fa tsy matimaty fa rehefa matimaty dia alohan'ny vavaka ozy izy. Ndao ny jerentsika ny nomeritoko fa 3:30. Nomeritoko fa 3:30. Ny andininy fa 2:30. Azafady, ny andininy fa 2:50. Vakiko manomboka ny andininy fa 1:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia horoahanareo eo anoloanareo ny mponina rehetra amin'ny tany. Ary horavanareo ny vato soratany rehetra. Ary hosombanareo ny sarin-javany ahidiny rehetra. Ary horavanareo ny fitoerana avony rehetra.
dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo fa ianareo no omeko ny tany ho zara-taninareo ary filokana no izaranareo ny tany araka ny fokonareo avy ny maro isa omenareo zara-tany bebe kokoa ary ny vitsy isa omenareo kelikely kokoa samy ao amin'izay ivoahan'ny filokana ho azy no anjarany araka ny firenen'ny razanareo no azahoanareo zara-tany fa raha tsoroahanareo eo alohanareo ny mponina amin'ny tany dia holay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tehezanareo izay avelanareo hitoetra eo ka andrafy anareo eo amin'ny tany izay onenanareo izy ary ataoko aminareo izay nokasaiko atao aminy. Amen. Condition anankiray napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tia rehefa hiditra any amin'ny tany Kanana izy. Ary izay mihitsy Andriamanitra rehefa mitondra ny olona misy zavatra lalana direktiva omen'Andriamanitra hoe ity ny tokony arahanao. Dia izao no napetrak'Andriamanitra tamin'ny zareo hoe rehefa hiditra ny tany Kanana nareo dia roay izay mponina eo amin'ny tany eo. Aza vely hijanona eo ry zareo, aza mifampiraharaha, aza manao cohabitation amin'ireo, fa roay izy hiala eo. Fa amin'ny fotoana tsy androahanareo azy ozy izy dia maninona? Raha vao tsoroahanareo izy dia ho lay amin'ny masonareo, ho tsilo amin'ny tehezanareo. Dia dao fa confrontentsika kely amin'ny actualité amin'izao le izy. Firenen'i Israely ty resaka ty. Fa jerenareo ny lalana nitondran'Andriamanitra zanak'Israely tonga tany amin'ny tany Kanana amin'izay dia rehefa nonona tao amin'ny tany Kanana dia inona ny zavatra nitranga? Tsy ny roa andro zareo le palestinianina rehetrarehetra ireo. Io mbola fototry ny problème hatramin'izao. Izay mahatonga niady any Palestina sy Israela tsy mety mitrahatra hatramin'ny androany. Satria maninona? Tsy ny roa andro zareo ireo palestinianina ireo. Ny baikon'Andriamanitra rehefa tonga ao nareo dia roa ireo hiala amin'ny tany. Dia inona ny zavatra nitranga? Tsy ny roa andro zareo. Dia niara-nonina tao ry zareo. Dia jerenareo any amin'izao fotoana izao hoe eo amin'ilay tendrombohitra misy nananganan'ny Solomona ny tempoly, le atao hoe tendrombohitra oliva, dia eo anilan'io misy moské be anankiray koa mitsangana. Dia niara-nonina io zany no endrik'ilay hoe cohabitation. Dia nefa io tsy programan'Andriamanitra, tsy sitrapon'Andriamanitra io, fa efa hatrany amin'ny andro ny Abrahama ny teo amin'ny toeran'io teo i Abrahama nanao fanatitra, teo Jakoba ny taranaka amin'ny fandimby rehetra teo nanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia rehefa tonga taty aoriana dia inona zavatra nitranga? Niara-nonina fa tsy ny roa andro zareo le mponina tamin'ny tany. Dia rehefa tsy ny roa andro dia inona zavatra nitranga? Tsy maintsy niara-nonina teo ry zareo. Dia rehefa niara-nonina teo dia lasa problème dia ozy hoe hatramin'ny androany mbola problème zany adin'ny Palestina sy Israely zany. Noho ny amin'ny fanapahan-kevitra tsy ny raisin'le taranaka tany aloha dia ny taranaka teoriana mbola miaina n'le izy ihany. Ary zao ny ambaran'le tenin'Andriamanitra, rehefa tsoroahanareo ireo izy izy dia ho lay amin'ny masonareo, tsilo amin'ny valahanareo. Dia inona ny zavatra nitranga? Jerenareo fa tsy fantatro hatramin'ny siny tantaran'ny Israely nanomboka tany amin'ny nazahoan'ny fahaleovantena tamin'ny 1967 ka hatramin'ny androany dia misy accord de paix signéna foana. Tonga ny firenena mikambana manao hoe tsy maintsy mihavana nareo. Dia nefa tsy izay ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia atao foana mifampirarahana indao anao sy ny fampitsarana ny ady accord de paix. Dia izao ny tantara. Niza prime ministre israeliana nanao sy ny accord de paix na iny niongana na iny maty. Zay ny tantara hatramin'izay. Satria ilay tenin'Andriamanitra efa mipetraka tsy mahazo mifampiraharaha fa roa ireo hiala amin'ny tany. Verina amintsika androany indray. Tsika amin'izay lalana hitondran'Andriamanitra, Andriamanitra tsy tia mifampiraharaha amin'ny faratsiny zany. Ianao amin'izay tany Kanana hitondran'Andriamanitra anao dia izao tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisina. Misy divorce tokony atao androany. Amen. Misy démission tokony atao androany. Misaraka amin'izay tontolo rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra.
satria ianao tsy ara-hiditra amin'ny faharatsiana any amin'ny tany Kanana zany. Amen. Zasy ianao tsy ara-hiditra amin'le fitahian'Andriamanitra ho any hiaraka amin'ny faharatsiana sy ny fahalotona. Zay mihitsy le hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy eo ianao mandray fanapahan-kevitra miala amin'ny tontolo ny faharatsiana. Ozy izy ny Petera voalohany ambaran'ny Petera hoe Andriamanitra ozy izy le niantso anareo avy any amin'ny maizina ho any amin'ny mazava, avy any amin'ny fanjakan'ny faharatsiana ho any amin'ny Jesosy. Dia zany hoe tsy maintsy misy déplacement ataonao, miala ao amin'ny toerana anankiray dia mifindra toerana any amin'le endrasan'Andriamanitra anao. Dia zay mihitsy ny tsaroko be nisy message nentin'ny pasteur Njiva zay teto tamin'ny herinandro hoe tsy mety ianao raha hoe avy any amin'ny toerana nisy anao dia tonga ato, dia mbola le fisainana tany any no entinao ato, le pratika nentinao tany no entinao ato, le zavatra efa nahazatra anao tany no entinao ato, fa tsy maintsy miovy ianao. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe le olona ao amin'ny Kristy olona vaovao. Zay ny andrasan'Andriamanitra. Olona vaovao le mijoro amin'le ilan'Andriamanitra azy. Le olona vaovao io le maninona? Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Genesis 2:1-5. Dia zao ny ambaran'Andriamanitra rehefa namorona ny Adama izy dia ozy izy hoe andeha isika amorona olona tahaka antsika araka ny endrikintsika. Dia io endrikintsika io le atao hoe image de Dieu. Zay ny ambarany amin'ny teny frantsay. Olona araka ny endrik'Andriamanitra. Dia le olona araka ny endrik'Andriamanitra raha tokony ahoana? Zay le ataoko hoe fijoroana. Amin'le tena fijoroana amin'le ilan'Andriamanitra antsika. Isan'andro zany zasy ianao. Dia mba zaraiko aminareo ilay izy. Dia mba fampizarana tany Antsoromo Mandidimaly. Dia voara mandritra ny herinandro. Dia diavy le endrik'Andriamanitra. Ohatran'izy ianao le endrika indrasan'Andriamanitra anao isan'andro. Misy endrika tokony avoakantsika. Raha Andriamanitra zao ny teny satria masina dia masina koa ianareo. Zay zao endrik'Andriamanitra zay. Ny olona mivoaka ato androany zany tokony olona maneho ny endrik'Andriamanitra, olona mitafy fahamasinana. Olona tokony mitafy ny toetra n'Andriamanitra isan'andro. Zany ny olona manome ny endrik'Andriamanitra. Ary rehefa décortiquena aty amin'ny testamenta vaovao le endrik'Andriamanitra dia manino? Hainao tsara le atao hoe vokatry ny fanahy. Misy anankisivy le izy. Dia tany saina eo ireo le endrik'Andriamanitra tokony ho ananantsika ireo. Dia ireo tokony hivoaka isan'andro. Isan'andro. Tsaroko ty teny fampianarana ty. Atao inona vokatry ny fanahy raha tsy misy olona nasehatra ahafahanao maneho le vokatry ny fanahy. Tsisy ilana azy raha tsy misy sehatra. Zany hoe tsisy ilana ny vahaolana raha tsy misy ny olana. Ka androany mivaha ny olana ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Amen. Miverina amin'le tontolo mpahariana voalohany amin'izay tsika le nandrasan'Andriamanitra hoe endrik'Andriamanitra. Dia avoaka ilay endrik'Andriamanitra, le nendrasan'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany. Dia zao ny le izy. Ahoana no ny récupéren'Andriamanitra an'io endriny io? Satria tsy nety tafaverina le izy. Nidiny Jesosy. Dia jerentsika ny Filipianina 4. Dia zao nambarany tenin'Andriamanitra. Filipianina 4 ka ny 5. Aoka ho aminareo zao saina izao, izay taon'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Fa nofoanany tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Amen. Andriamanitra te hamerina an'ilay endrika le fahariana tany amin'ny voalohany le endrik'Andriamanitra. Tsy hitan'Andriamanitra nefa ahoana ny solution hamerenana an'io fa tsy maintsy Jesosy ny nidina. Dia jerenareo le fanetretenan'Andriamanitra. Au lieu dia ny olona ny maka ny endrik'Andriamanitra, dia Andriamanitra ny naka ny endriky ny olona. Teny hoe Andriamanitra zany nidina hatrany amin'ny farany ambany dia ozy izy le tenin'Andriamanitra teo. Fa nofoanany tenany
tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Jesosy mihitsy nidina zany dia naleo indray izy mitovy amiko sy mitovy aminao. Ohatran'ny hoe Jesosy zany namorona an'le hoe ohatra lahy ihany za. Tonga Jesosy dia izay no nataony. Za zao no mitovy aminao. Tena merina atsika dia nomeny Jesosy amin'izay hoe reto ny taridalana rehetra hiverenantsika indray ao amin'le endrika fahariana tamin'ny voalohany. Ny tanjon'Andriamanitra zany ny amerina antsika amin'ilay endrika fahariana hatramin'ny voalohany. Dia hoy izy hoe isan'andro ianao tsy maintsy mitady an'izany. Dia ny zavatra nydiniko tao anatin'ilay izy hoe tena raha apetrakintsika isan'andro zany na hatramin'ny décision kely indrindra ho raisinao amin'ny fiainanao ka apetraka hoe mameny endrika Andriamanitra vera mandray ty fanapahan-kevitra ray ty. Fa sanao mitandrina amin'ny zavatra rehetra hatramin'ny madinika indrindra. Tena vitantsika no mitandrina. Raha tena zay foana ny apetrakintsika hoe endrika Andriamanitra ve ty zavatra ataoko ty. Voaka ny trano ianao maraina mijery fitaratra. Dia mahita hoe tena endrika Andriamanitra ve zao za zao. Manome endrika Andriamanitra ve zao fijoroko zao. Fa ny fandehantsika isan'andro zany tokony hatarafan'ny olona hoe misy endrika Andriamanitra tazana ao aminao. Dia za tena hozy amantsy anareo zany hitanareo ilay izy hoe pasteur Njiva zao nandalo le problème teo. Fa nisy endrika Andriamanitra hitan'le olona tao. Dia le olona tsy maintsy nidina. Satria tazan'le endrika Andriamanitra dia tsy maintsy nidina izy tao ambadik'le izy. Na dia hoe manana ny fahefana sy ny pouvoir teo amin'le toerana nisy azy izy. Isan'andro tokony ho tazana any amin'izay rehetra alehantsika sy amin'izay rehetra ataontsika, amin'izay rehetra teneniny vavantsika hoe manome ny endrik'Andriamanitra. Tsy haiko nareo raha mba mandinika fa ty mba nydiniako ty. Diniony reny zazakely reny, le zazakely mbola kely amam-bolana mbola tsotsotrona kely reny. Dia za rehefa mijery reny dia maso ny jereko. Dia mifijerinao maso tonga dia hitanao hoe tena tsy manatsiny. Madio be le mason'le zaza. Dia ho izay hoe ohatr'izany mihitsy zany Jesosy niandrasanao anay. Fa ny olona anankiray ny toetrany tonga dia aiza no hita? Eo amin'ny masony. Misy olona vao hitanao masony tonga dia endrika maso feno fankahalana. Tsy fitiavana, feno lolo-po. Dia hita hoe endrika maso feno alahelo. Nefa zany tsy endrik'Andriamanitra. Le endrik'Andriamanitra endrasany antsika zany maninona? Le endrika le tsy misy tsiny. Dia zay mihitsy le hoe amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy dia apakatra amin'ny fiangonana izy. Le fiangonana tsisy fiketronana, tsisy petina, tsisy tsiny. Zany no andrasan'Andriamanitra. Zany izy izay fotoana hiverenan'i Jesosy zay tokony mitafy le endrik'Andriamanitra za sy anao. Dia hozy izy Paoly apôstôly. Ho tahaka azy tsika hozy izy. Jesosy le nidina teo dia naka ny endriky ny olona dia nitovy aminy tsika. Fa amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy amin'izay ho tahaka azy isika. Hiverina io tohana azy. Ho tahaka azy. Fa ny olona tsy mitafy io endrik'Andriamanitra io. Tsy fantatry Jesosy amin'ny fotoana hiverenany eny amin'ny rahona lanitra. Satria izay amin'izay mahatonga ny Jesosy miteny hoe ny ondriko mahalala ny feoko. Dia izaho koa mahafantatra azy, fantatry ny ondriko. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Any amin'ny bokin'i Jeremia izy dia izao ny ambarany hoe tena andinidinika anao izy tahaka ny fandiniky ny mpiandro ondry ny ondriny. Dia isan'andro zany Andriamanitra mandinidinika atsika. Dia mandinika tahaka ny fandiniky ny mpiandro ondry ny ondriny. Tetiniany isan'andro tsika. Dia fantarin'Andriamanitra. Dia izay mahatonga hiteny hoe misy fijoroana tokony iandrasan'Andriamanitra amintsika androany. Misy mission be dia be tokony atao androany. Ireo karazana fakopakona toetra rehetrarehetra le tsy maneho ny endrik'Andriamanitra tokony isarahantsika daholo amin'izay reny manomboka izao. Tokony hanaovantsika divorce daholo reny karazana toetra rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra reny. Satria tena zay no andrasan'Andriamanitra. Zay no andrasan'i Jesosy amin'ny fotoana hiverenana. Ilay olona mijoro tena
manda ireo tontolo rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy aho teny amboalohany hoe tsisy ny atao hoe fampirarahana ao amin'Andriamanitra. Misy fijoroana anankiray tena tokony hijoroantsika tena ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe any amin'ny Galatiana 5:5. Galatiana 5:5 ny 9:9 sy 7:10. Tendraso vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. 7:10 fa ny nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo ary mifanohatra izy roa. Ozy izy le ten'Andriamanitra hoe zay ny safidy, zay règle napetraka Jesosy. Raha te hamoaka ny endrik'Andriamanitra ianao, mandehana araka ny fanahy isan'andro. Fa raha vao mandeha araka ny fanahy ianao ozy izy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo. Dia hitanareo fa isan'andro any reto ady foana io adiny nofo sy ny fanahy io. Vao mifoha vao maraina ianao dia ady io. Zay mahady ara-panahy eto an-tany. Isan'andro ianao miady, nofo mandrirotra anao, ny fanahy koa nefa mandrirotra anao. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra mifanohatra izy anankiroa mba tsy azahoanareo manao izay tianareo. Tadidio izany manomboka androany. Sasa ianao tsy mahazo manao izay tiany izany. Tsy afaka manao izay tiantsika izany tsika. Fanahy ianao misafidy hanaraka ny nofo na manaraka ny fanahy. Dia raha andeha araka ny fanahy ianao dia tsy maintsy manaraka an'ilay tontolo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tao ny tohizantsika io vakiteny io. Dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao. Raha tarihan'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanimpotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adila, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana. Dia be tarihany ao. Hoe tena raha miaina amin'izany atao hoe tena vokatry ny fanahy zany tsika dia tena isan'andro tokony hamoaka endrik'Andriamanitra. Isan'andro tokony hamoaka ny endrik'Andriamanitra tsika eo amin'ny fiainantsika. Ary misy ndrasany hoe jereko misy tenin'Andriamanitra anankiray izay dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra io mihitsy hoe ao amin'ny Korintana 4:9. Ndraso diso dia Korintana 4:9 dia ny 5:10. Dia izao ny ambaran'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Belialy? Ary inona no iraisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino? Inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy sy andeha eo aminy aho ary izy oloko. Ko mivoay eo aminy ianareo ka misaraha amino Jehova ary aza manendry izay zavatra tsy madio ary izao andray ianareo. Amen. Ozy izy le ten'Andriamanitra tonga dia tsisy compromission azo atao, tsisy fampirarana. Fanahy ianao any fanahy na any nofo. Dia ozy izy hoe inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Inona ozy izy no inona ny ifanarahan'i Kristy sy Belialy ary inona no iraisan'ny anjarany mino sy ny tsy mino? Tena zay mihitsy. Zay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy. Dia na an'Andriamanitra ianao na tsy anazy. Fa ny eto androany an'Andriamanitra daholo. Amen. Ary le olona andrasan'Andriamanitra hijoro amin'ilay fotoana anankiray araka ny sitrapony. Androany zay olona tenin'Andriamanitra teo hoe mivoay eo aminy. Misy dinga anankiray tsy maintsy atao androany. Mivoay eo aminy ozy izy dia aza mikambana aminy fa misara ireo tontolo rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy misaraka amin'izay tsika androany. Zay ihany tsy fa zao aza mieritreritra le hoe ny azo ny problème zao ny zavatra atrehako zao androany sy ty sekoly famahana olana mila vanty problème ty. Tsy hany ny problème an'Andriamanitra fa ny problème an'Andriamanitra androany dia tsika fotsiny mila misaraka amin'ireo tontolo tsy araka ny sitrapony.
fa le arak'le ohatra nomen'Andriamanitra teo le tankanana efa miandry eo fa roay fotsiny zay tsy an'Andriamanitra ao avoay izay tsy anazy rehetrarehetra ao fa efa miandry eo ny anjaranao ary io efa teny fikasana nomen'Andriamanitra hoe tsy maintsy miditra any amin'ny tankanana ny zanak'Israely ianao koa tsy maintsy miditra any amin'ny tankanananao fa nidirana ho any io condition farany napetrak'Andriamanitra ne condition farany napetrak'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely io hoe rehefa hiditra any ianareo roay fotsiny reo hiala dia milamina ny zavatra rehetra fa rehefa tsy roahanao reo miala problème dia inona ny problème an'le nomerita eo ozy izy le ten'Andriamanitra hoe raha vao tsy roahanareo ozy izy reo dia ho lay amin'ny masonareo dia ho tsilo amin'ny valahanareo dia inona ny olana amin'ilay izy lay amin'ny maso any amin'ny vision anao ny atakeny voalohany satria vision anao tonga dia atakeny voalohany tonga dia inona ny zavatra mitranga ozy izy inao izao ve le tankanana nomen'Andriamanitra lasa manafoka le zavatra nomen'Andriamanitra satria tapina amin'ny vision anao tsy mahita ny fahatsarana Andriamanitra miteny izany tany zany ny tany tondra dronono sy tately dia any le fiadanana nefa nomaniko anareo any dia nefa rehefa tonga ozy izy le fotoana ka raha tsy roahanareo reo dia lay amin'ny masonareo ny vision anao natakeny voalohany tsy hitanao tsony ny repère very tanteraka ianao na tonga ao tankanana renao tsy manana repère amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tsony fa very satria nanao cohabitation tsilo amin'ny valahanao tsilo amin'ny valahanao tsy afahanao andeha lavitra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra satria amatotra anao io dia hitanareo le ohatra nomeny Jesosy le hoe mivoaka amin'ny mpamafy ozy izy dia namafy dia ny sasany latsaka teny amin'ny tsilo dia le teny amin'ny tsilo ozy izy naniry any fa rehefa elaela dia voageja le tsilo dia hitanao amin'izay le izy namiditra tankanana ary ianao misy zavatra mangeja dia tsy afaka ny andeha lavitra tsy afaka ny tombo dia io ny problème ny kristianina rehefa tonga ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanambinana voafatotro ny zavatra be dia be dia tsy ny afaka ny nandeha lavitra tsony teo amin'ny fiarahana tamin'Andriamanitra tsy afaka ny tombo tsy afaka ny mbola hivelatra satria voafatotro ny zavatra hivelana izay mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny hoe roay ireo hiala tany roay hiala teo amin'ny tany ireo fa rehefa tsy roahanao reo dia problème anao amin'ny andro anankiray izany tsy maintsy hijoroantsika manomboka androany zavatra anankiray ty no tiako izaraina amintsika hoe hitanareo mararaka ny kristianina betsaka amin'izao andro izao problème tsy fahaizana mipratika ny miaraka amin'Andriamanitra faly ianao tonga ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra maheno teny maheno révélation eto amintsika tena mitobaka be le izy fa very any amin'ny pratika daholo ny ankabetsahana very any amin'ny pratika dia tena any amin'izay vao hita hoe tena tsy tafavoaka ahoana ny fomba ahafahanao tena miaina tena hoe amin'ny pratika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra isan'andro any ny mararaka ny kristianina be dia be dia jerenareo fa rehefa tonga ny olana rehefa tonga ny fotoatsarotra rehefa tonga ny zavatra sarotra eo amin'ny fiainana dia eo amin'izay very le zavatra ny raisina rehetrarehetra kanefa ny tokony araka ny ambaran'i Jesosy hoe ny teny lazaiko taminareo izy izy dia fanahy sy fiainana tokony ho lasa fiainana le izy ary za tena nindinika zao hoe raha ny tenin'Andriamanitra ny révélation fampianarana ny raisitsika rehetra hatramin'izay teto ny tena hoe tena vita pratika tena ozy hoe tena tsy fantatra hoe fa ohatrany ny ahoana fa tena mbola taraikitsika any an'le pratika dia mbola taraikitsika any an'le tena le fankatoavana le zavatra tenenin'Andriamanitra miandro ny fijoroako sy ny fijoroanao Jesosy androany fijoroana tena amin'ny fahitsiny ziriziry mihitsy amin'izay zavatra ny tenenin'Andriamanitra satria io ny condition tokana tsy maintsy hatafavoakanao eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe roa izy misaramy mivoao amin'ireo tontolo rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia dao iroso amin'izay tsika sy ianao amin'ity fiarahana amin'i Jesosy ity tena hamoaka ilay endrik'Andriamanitra amen
amoaka le endrika tena endrasan'Andriamanitra sy tena tediaviny amintsika. Amen. Ndao hitsangatsika dia ndao hivavaka. Ndao hitondra ny tenatsika ao anatrehan'i Jesosy satria raha tenenina izany tenin'Andriamanitra izany dia tsisy olona ray afaka hialy eto hoe za tsy ao anatin'izany. Fa tena be dia be ny zavatra mety mbola nifampirarahantsika tany, mbola tena tsy nijorontsika tamin'ny tena sitrapon'Andriamanitra. Ndao hoentsika ny fifonana eo anatrehan'Andriamanitra androany tamin'izay tsy fahatanterahany fijoroana izay. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay manatona anao androany, ndreto izay mitondra ny tenana eto anatrehanao amin'ity andro androany ity. Matsiaro tokoa izay raha manoloana ny teninao fa tsisy afaka ny miala izany izay, tsisy afaka ny iodina izany izay ka hanao hoe izay tena marina mahitsy, fa samy diso teo anatrehanao. Fa raha ny fiainana isan'andro ny Andriamanitra tena betsaka ny zavatra tena hoe tsy araka ny sitraponao, betsaka ireo zavatra tena hoe tena tsy tanteraka mihitsy izay teo amin'ny fijoroana, fa mbola mifampiraraha tamina faratsiana, misy tsy fahamarinana kely misisika, misy toe-po hafa mbola misisika, misy zavatra maro samihafa mbola mamatotra sy mangejy eo amin'ny fiainana io. Izay nefa te hiazakazaka be hiditra any amin'ilay tany Kanana, nampanantenainao nefa ianao Andriamanitra tena hoe masina, dia tsy tianao aroaroam-paratsiana any amin'izay rehetra tontolo hitondranao anay, fa tianao olona tena madio. Izany no andrasanao amin'ny fotoana fijoroanay. Ndreto izay Andriamanitra manatona anao amin'ity fotoana androany ity. Nininona Jesosy tontolo tsy araka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Ahitsany ray izany Jesosy androany, ary tena hoe sorotso eo aminay, satria izay mihitsy hoe izay rehetra tontolo tsy araka ny sitraponao tsy maintsy ahitsana. Ndreto izay androany tena manaiky izay Jesosy. Manaiky ny fanamboaranao sy ny fanefenao, manaiky izay ny famolavolanao, manaiky amin'izay rehetra hitondranao, manaiky amin'izay rehetra fanamboaranao. Araka ny ambaran'ny teninao hoe tena ny mpanao tanimanga ve tsy afaka ny teny dia anamboatra ny tanimanga amin'izay hitiavany azy. Manaiky izay Jesosy amin'izay famolavolanao, amin'izay tianao, amin'izay hitondranao, manaiky izay amin'ny fanamboaranao, ary tena tefeo izay mba tena olona tena maneho ny fahatsaranao eo amin'ny fiainana isan'andro. Mankasitraka any amin'ny fitiavanao ray aminaran'i Jesosy. Amen. Vavaka anankiray tsika ndao mitondra ihany koa eo anatrehan'i Jesosy. Ampio aho amin'ny fijoroako manomboka izao. Amen. Mba tena ho fijoroana tena amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tena tsy mikivilavila, tsisy fampirarana amin'inona, fa tena hijoro ho an'Andriamanitra amin'ny fiainana. Izay tsy vita ny herin'ny teny izay fa mila ny fanampian'ny fanamasina, satria zava-panala izy dia tsy maintsy mila ny fanamasina ianao amin'ny fijoroana. Ampio izay fanamasina amin'ny fotoana rehetra, aizanay tsara tena mahay manavaka dia mijoro amin'ilay zavatra endrasanao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy rehetra izay manatona anao androany, izany fijoroana izany mihitsy Jesosy ny tena angatanay aminao, satria hatramin'izay ohatra ny tsy tena tanteraka ny fijoroanay, fa ohatra mitsingilahila, ndraindray mety, ndraindray tsy mety, ndraindray mafana, ndraindray mangatsiaka. Ilay firehetana ho anao Andriamanitra. Ndreto izay Jesosy manatona anao amin'ity fotoana ity. Ampianaro izay tario izay, ajoroa indray izay vaovao Tompo, manomboka amin'ity andro androany ity, mba tena ho fijoroana tahaka ny fijoroan'i Daniel. Tsy mety ny fampiraraha tamin'ny faratsiana izany. Izany izay amin'ny fijoroanay manomboka izao. Ary tena olona tena maneho ny tena fahatsaranao isan'andro. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Amen. Vavaka farantsika ndao hoentsika amin'i Jesosy androany hoe tario izay ampio mba tena hamoaka ny endrik'Andriamanitra isan'andro. Sandrato izay vavaka izay. Reto izay amin'ny anaran'i Jesosy, reto izay ray amin'ny anaran'i Jesosy manatona aho. Manatona eto am-potso ny tongotra ao amin'ity andro androany ity. Jesosy misy imazy andrasanao avoakanay tsiraray avy manomboka androany. Ndreto izay manaiky amin'ny fitondranao Tompo, ampio izay amin'izany fijoroana izany mba tena hamoaka ny endrik'Andriamanitra isan'andro. Ilay endrika ny andrasanao anay hatramin'ny voalohany mba tena hijoro. Ka raha hiverina any amin'ny rahoan'ny lanitra ianao, ilay olona ilay tsisy petina, ilay tsisy kilema, ilay tena tsy manatsiny amin'ny fiverenanao tokoa eny amin'ny rahoan'ny lanitra Andriamanitra. Ampio izay amin'ny fijoroana amin'izany isan'andro, amin'ny antsiprim-piainanay mihitsy, mba tena olona mamoaka ilay endrik'Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao. Mankasitraka ridrany amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famanginao, misaotra ny amin'ny hafatra, misaotra ny amin'ny teny.
ary misaotra ny amin'ny famangina tamin'ity androandroany ity, misaotra ny amin'reto olona sarobidy izay nentinao eto amin'ny fanatrehanao androany, ary mino fa ny teny hiasa eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia hivadika ho vokatra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay zany a voninahitry ny naranao, satria ianao lefa niteny ny teny izay ny rako tsy maintsy matanteraka ny asana ny rana azy. Misaotra ray tsara indrindra hoanao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Miteka mafitsika ao an' Jesosy a dia dao mandray mpanompon'Andriamanitra tsika. Alleluia. Merci pasteur. Mahazo toerana vetivety a. No fanatintsika ho fankasitrantsika an'Andriamanitra ny amin'ny famangina vo maraina be a. Tena hoe Andriamanitra tsy mamelana ho varim-bariana ao anatina herinandro vaovao izay misokatra sy ao anatin'ny volana vaovao izay anomezan'Andriamanitra tombonandro. Zao a, tsisy olona velombelona ho azy zany. Zay aloha zany dia esory aloha. Ianao velona andro amin'ny maraina io a, Andriamanitra mahita ny programa tiany ho vitaina indray a anatin'ny herinandro. Inona ny afatra vao maraina? Mama? Fa tsy papa? Mama? Ny olan'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Misy olona zao manatrika eto zany dia hoe pasteur, problemako a, fifandraisako amin'ny mpiray-tam-po, fifandraisako amin'ny vadiko, fifandraisako amin'ny mpampiasa fa tsy mety miakatra ny karama, fifandraisana amin'ny lehibe eo amin'ny asam-panjakana dia ohatrany tsy mety mahazo promotion. Androany Andriamanitra manome ny taridalana, tsy olona aloha ny tokony hikarakaranao fifandraisana fa Andriamanitra. Avereny hoe ny fifandraisako amin'Andriamanitra hoe. Zavatra anankiroa no tsoahako vetivety ao anatin'ny partagen'ny pasteur. Pasteur atsika amin'ny faritra RNR Matolio mantsy pasteur ery a. Raha misy havana ny Tsorono Mandidy a, na Lavory a, Apefina ohatr'izany dia mpafantaro asa misy fotoana ahafahana manefy teo mpanaso teo po tahaka an'izay atrehantsika ity. Zavatra anankiroa voalaza teo a, roay a dia mivoa. Raha tafatsofoka ao anaty bara ianao a dia tsy hoe roay baran'olona io fa ianao no mivoaka. Fa raha ohatra le olona mitondra ny fombafomba ny avy any mba ho an-tranonao dia tsy ianao no mivoaka ny tranonao fa le olona ny roahanao. Ao a, mazava zay a, misy zavatra anankiroa zay a, misy zavatra tokony roahana dia misy fotoana ianao mila mivoaka. Fatary zany eo amin'ny fiainana misy zavatra tonga dia renao mihitsy hoe ohatrany tsy tokony ho eto azany. Dia zay le hoe mivoa. Misy fotoana indray tena renao mihitsy hoe ohatrany zavatra tsy tokony ho bienvenu tonga eo amin'ny fiainanao, roay. To dia renao ohatrany mitady aloto ny fietretanao, roay. Amen. Ohatrany mitady ho diso ny lalana andehanan'ny tongotrao, mivoay, mivoa. Mivoa. Alleluia. Rehefa tsy hitanao izay atao anatin'izany rehetra izany dia mangatany taridalana. Nisy taribavaka be dia be teo hoe fanamasina ampio zay. Mianara miaino ny fanamasina. Eno io fanamasina. Fanamasina tianao hisotro an'ity toko ity venana dia kely fotsiny. Eno io fanamasina. Mba eno izy e. Eno izy. Aminao fa hiteny izy. Mianara. Izy ito dia fantatra e. Tonga dia mangirifiry be ny nofonao. Fanamasina izay no ny teny. Zay anisany discernement zany a. Satria ny nofo sy ny fanahy dia tsy afaka miaraka. Avereny hoe herinandro vaovao hoe a, fijoroana vaovao hoe a, fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra hoe a, fankatoavana an'Andriamanitra hoe a, famoahana ny endrik'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mety misy le olana ara-pifandraisana amin'ny olona fa Andriamanitra saro-piaro androany a, aoka ny fifandraisana ho aminy aloha no ho karakaraina sy ho vahana. Amen. Fa rehefa milamina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia misy zavatra alamin'Andriamanitra ho azy ao aorianan'izay. Tandremo ny tontolo andronao androany indray izay le fijoroana. Tandremo ny herinandronao. Ataovy sarobidy ao anatinao fahatsapana fa nomen'Andriamanitra mahaimaim-poana le izy a, ary tena tsy ny olona rehetra nomena izany. Fa ianao zao velona vao maraina, mbola misy programa zany ao, mbola misy famindrapo vao homanao zany. Dia
araroto ny andro anaovan-tsola izy fa tsy anaovana liba na anaovana fiainana na anaovana fahadalana, anaovan-tsola izy ne mahavariana e. Baiboly dia zay araroto ny andro azo anaovana soa anehoana fahatsarana, fa tsy hoe anaovanao zay eritreretinao zay tianao, fa hifarana io ry havana, hifarana io. Tena tsy ny olona no mamaritra ny andro iainany, fa misy olona eritreretina hoe mbola tanora fa andro vitsy dia efa hiala ny tany izy. Dikan'izay efa diva ho tapitrandro zany io tovolahy na tovovavy io. Misy olona indray mety eritreretina fa efa somary efa lehibebe fa mbola omen'Andriamanitra tombona tsy mbola misy zavatra be dia be iandrasan'Andriamanitra aminy. Zay dia samy hafa. Aza manontany tena hoe manino ny anina ny anao antaniana tena, dia ny anao hatrehany hoe za paster oviana zany no faty, dia za tsy teny hoe ataovy ohatry ny androany a, fa atreo ny androany ataovy toy ny tsy misy ny rapitso. Dia amin'izay ho hitanao tsara fa ahita hirika ianao hamonjy sekoly, ahita hirika ianao hizara fitiavana, anina farisipo ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa indraindray mantsy le hoe andrasako amin'ny anina hoe andrasako amin'ny krismasy vao hiova, tsy fantatsika ny izy ny mbola ho velona amin'izany krismasy zany. Androany ianao velona, aso fanapa-kevitra androany, atreho ny androany, hoano ny androany, hoano tena apprécieo ny androany fa tsy miveriny indro ny androany. Ataovy amainina moa le androany e. Andro tsara ny androany. Zareo zao vao maraina dia maniraka mpanompo-Andriamanitra to dia mampitenena hoe mijoro tsara, arao tsara fifandraisana amiko, arao akaiky. To dia jerevany amin'izay arao akaiky. Arao akaiky. Ila mifantoka. Arao namaky teny avy tamin'ny maraina. Tena tonga dia fo tonga dia lasa. Verina veta zany tsy maintsy mamaky teny. Inona moa toroteny tamin'ny Sabotsy? Sy tamin'ny Sabotsy heriny. Tamin'ny Sabotsy tamin'ny tapabola anarany. Inona moa toroteny tamin'ny Betafy tamin'ny verina fanondroana? Eny tsy lavanina be moeto fa mba asio fotoana araka ny tenen'ny pasteur teo hoe ozy izy, ahoana ozy izy? Nenao izy ny kahieako hatramin'ny 2009. Isaorako an'Andriamanitra zay be tadidy rehetra tsy mampiasa kahie manatrika, tena miaika, tena trop ianao, tena voninahitra ho an'i Jesosy. Saotra ny tompony amin'ny fitadidianao, ary mivavaka mbola hitombo izany fitadidianao zany. Manaova exercice kely anie, tapabolona fotsiny avereno daholo ny toroteny tapabolona ny anatsika ny eny teny, mba avereno fa mahasoa ny teny averina. Tsy sanatria manome tsiny zay tsy afaka manoratra na tsy te hanoratra, fa manaitra ny amin'ny asaribidin'ny teny fiainana zay raisitsika eto. Alleluia. Tsy le izy raisina ny zava-dehibe, fa le izy ampiarina. Fa ahoana ny ampiarana azy? Raha misivy reo avy eo dia efa adino le izy. Efatra amin'ny 2002 nanaraka ny directive mbola misy révélation mbola adino. Nefa zany efa opotomoto, efa mijery, efa mamaky eo foana. Fa eny mety samy manana ny fitadidiany moa zany, fa tena mampirisika reto ary ao akaiky ny fiainam-panahinao, ary ao akaiky ny mivavaka iainanao, ny fijoroanao any ampiasany. Zany hoe zavana-tenen'ny pasteur teo hoe anatin'le fotoam-pamainana mihitsy iny tonga miravoravo le fakam-panahy. Mijoro fa misy tsara lavitra ao man'Andriamanitra. Mahita amin'ny laran'i Jesosy mitsangana, mahita amin'ny laran'i Jesosy herinandro tsara ty herinandro ty. Herinandro anehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Mahita ny zanak'Andriamanitra tonga eto vao maraina hijoro amin'ny fomba vaovao indray manomboka amin'ny herinandro misokatra ty. Mahita ny famindrapon'Andriamanitra avao zao maraina, anaraka anao miaraka amin'ny fahasoavan'ny Tompo. Ninona ho ataonao amin'ny herinandro ty? Satria mijoro ianao araka ny sitrapon'Andriamanitra, mitsodrano anao mandehana fa mety eo amin'ny aran'i Jesosy. Avao zo ny saina fa mety tsy nety hatramin'izay, fa afaka hosokafan'Andriamanitra ny fetezany io amin'ny herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mirary sy manonona ny fiadanan'i Jesosy amin'ny fiainanao, amin'ny fiainam-panahinao, amin'ny fiainam-pahasalamanao, amin'ny asa aman-drarahanao, amin'izay rehetra mahakasika anao, satria safidy ianao anome fijoroana ho ankasitrahan'Andriamanitra. Mahita fa hitahiry ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy karazan'olona sasa manoto zantsony ianao, tsy karazan'olona mora manoto zantsony ianao, tsy karazan'olona mora lavo zantsony. Mahita ny fijoroanao hiakatra amin'ny dingana feno voninahitra. Aorian'izao fotoana maraina tonga avy ny teny sy ny hafatra zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Zarao no fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo
Amanazadino fotoanantsika rapitra ao sekoly mpanasitranana larbi makasika ny tokantrano. Zoma sabotsy zao fanatren'Andriamanitra ny amin'ny trapokin'olona dia batisa amin'ny sabotsy ho an'izay mety mangetaheta sy te hiroso amin'izany dingan'izany.